maraim-baovao fiombonam-bavaka anomboana ny tontolo andro miaraka amin'ny tompo isan'andro amin'ny ora sasany maraina ao amin'ny FJKM misotro fitiavana. Alatsinainy fahavalo ambin'ny folo ny volana May taona 2020. Ny salamo fahavalo amby enimpolo, salamo fahavalo amby enimpolo, andiny ny fahafito amby folo hatramin'ny fahasivy amby folo no imbonantsika ho teny fiantsona. Salamo fahavalo amby enimpolo, fito amby folo, sivy amby folo. Mitsangana ary anome voninahitra ny tompo isika. Ho ny mpanao salamo, ny kalesin'Andriamanitra dia roa alina, eny arivo, ny tompony eo aminy, sy nay dia eo amin'ny toerany masina. Efa niakatra ho any amin'ny avo ianao ka nitondra babo, efa nandray fanomezana teo amin'ny olombelona ianao, eny teo amin'ny maditra azy mba hitoeran'i Jehovah Andriamanitrany. Isaorana neny tompo, izay mitondra nentantsika isan'andro, eny Andriamanitra izay famonjena antsika. Amen. Izany tononkira-panahy izany Andriamanitra no anambaranay ny fisaorana sy fiderana ary indrindra koa ilazanay fa matoky anao izahay amin'ny fitondranao anay mihoatra tamin'ny lasa ary dia eto ianao hitarika anay indray amin'ny alalan'ny fanahy masina mba ahazahoanay ny aina vaovao ary indrindra hitombonay amin'ny fahalalànanao sy ny fiainana ny sitraponao. Misaotra fa mitondra ny entanay isan'andro tokoa ianao ary mahatanteraka famonjena ho an'ny vahoakanao. Eto ny fonanay angatanay famelana amin'ny tsy fahatanterahanay ny didinao sy ny sitraponao masina ary anarenanao indray ny fiainanay ao amin'i Jesosy Kristy. Ny fanahinao masina mbola hiasa ao amin'ny fiangonana, mivory amin'ny anaranao naizanaiza, azahoana mandre ny vaky ny soratra masina sy ny hafatra avy amin'izany, ary dia mitenena fa miaino mandrakariva ny fiangonanao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Numeri toko faha 12, andiny 420 hatramin'ny fahafito amby roapolo. Numeri toko faha 12, andiny 420 hatramin'ny fahafito amby roapolo. Hoy mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Dia nivoaka misesika ny laza ny tenin'i Jehovah tamin'ny olona, dia nanangana 70 lahy tamin'ny olon'ny firenena izy, ka nampitoetra azy manodidina ny tranolay. Ary nidina teo amin'ny raona Jehovah ka niteny taminy, dia nangalany ny fanahy izay tao amin'ny Mosesy, ka napetrany tao amin'ny olona 70 lahy, ary mbola nitoetra tao aminy fanahy, dia naminany izy, nefa tsy nanao intsony. Fa nisy roa lahy nijanona teo an-toby, Eldada no anarany anankiray, ary Medada no anarany anankiray. Ary ny fanahy nitoetra tao aminy, ary isan'izay voasoratra izy roa lahy, nefa tsy mba nankeo amin'ny tranolay, dia naminany teo an-toby izy roa lahy. Ary nisy zatovo ny azakazaka dia nilaza tamin'i Mosesy ka nanao hoe Eldada sy Medada maminany etsy an-toby. Amen. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Mbola hitombo ao anatsika ny riavana ny asan'ny fanahy masina, atakarantsika bebe koa ny sitrapon'Andriamanitra ary andresa lahatra antsika iaina araka izany. Araka ny vaky teny teo, ny anjara mofinainantsika dia Numeri toko faha 12, andiny 420 hatramin'ny fahafito amby roapolo. Tantara mahavariana, mampandiny tena no antony nahatonga ny fanendrena ireo 70 lahy hiara-iasa amin'ny Mosesy. Raha manomboka ny vaky teny eny amin'ny andininy voalohany sika, izany hoe ny toko faha 12, andininy voalohany dia izao ny zavatra nitrango ao. Tezitra tamin'ny vahoakan'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely Andriamanitra dia nodorany ny sisin'ny toby. Tezitra koa ny vahoakan'Andriamanitra. Tena maina izay fa maninona nodorana. Ary izao aleona ihany tany Egipta, fa tany ny hazan-drano no hanina fotsiny, karazana tongolo be dia be, ny amponga be an-danitra tsy lazaina tsony. Aleo izay hiverina, fa aty anefitra aty
tsy misy afa-tsy mana dia mana androany dia mana rapito dia mana isan'andro. Tena nomenomenina ny zanak'Israely, monomonina moa no ilazany azy atao amin'ny soratra masina. Mainka indray tezitra ny tompo ary sahiran-tsaina koa Mosesy. Dia ho Mosesy, ametra-pelana, aleo aho ho faty fa tsy vitako intsony hitondra ny reto zanak'Israely be monomonina te hiverina ny Egipta ireto. Ny tsy tsaroan'ny Egiptiana ny zanak'Israely mantsy dia ny fanandevozana ilay asa anterivozana izay natao, fa ny tena tsaroany dia hoe le hanina tsy nelam-boly. Avelao aho faty ho Mosesy. Hoy Andriamanitra, tsy izany fa izao mangala 70 amin'ireo vahoaka betsaka ireo hiara mitondra aminao, na adikako hoe hiara mivesatra aminao ireo vahoaka ireo. Dia izay ny anton'ity 70 ty. Rehefa voalazan'ny Mosesy ny tenin'i Jehova dia indreo ny 70 ary niditra an-tsehatra Andriamanitra naka ny fanahy tao Mosesy dia nametraka tao anatin'ny 70 avy amin'izany fanahiny Mosesy zany. Any amin'ny farany anjara mofinainantsika dia voalaza hoe ankoatran'ireo dia nisy anankiroa Eldada sy Medada izay tsy teo an-toby fa isan'ny namina ihany koa. Ireto ary havana ny afatra entsika miaina avy amin'izany soratra masina izany. Ny voalohany dia ny hoe ny tena tsy ambaratelo ny fanompoana na ny asa atao amin'Andriamanitra dia ny fanahy masina. Tsy misy zavatra afaka atao, tsy misy asa ho vita raha tsy ao ny fanahy masin'Andriamanitra. Vonona ny 70, hita no Mosesy ny 70, fa tsy maintsy niditra an-tsehatra Andriamanitra nametraka ny fanahy masina tao amin'izy ireo. Ny fanahy masina izay tsy hoe ny asa tao amin'ny ampampahany 70 fa tao amin'ny manontolony izy 70 ary tao amin'ny tsirairay sy ny maizy azy ny tsirairay. Ilay fanahy masina ny asa tamin'ny manontolony 70, ny asa tamin'ny tsirairay amin'izay maizy azy manontolo, na ahafahana niombana nitondra ny havesatry ny vahoaka an'Andriamanitra. Ry havana malala, rehefa misy zany fandaminana ao amin'ny fiangonana, misy mpanompon'Andriamanitra samihafa ao amin'ny fiangonana, na ireo voafizy toy ny dekona sy ny lola izay manohy izany tsy miatrika fifidianana intsony, na ny tompona andraikitra any amin'ny sampana sy ireo sampana araka ny fanompony avy dia tadidio fa fanahy iray ihany no miantoka ny fahavitan'ny asa ao anatin'ireny karazam-panompoana sy seha-panompoana ireny. Karazam-panahy iray ihany, fanahy iray ihany no sitrak'Andriamanitra hiasa ao amin'izay maizy azy ny tsirairay. Ny maizy azy ny mpitandrina, ny maizy azy ny filohana sampana, ny maizy azy ny dekona, ny maizy azy eny fa na dia ny vita batisa sy ny kristianina azy. Izay no mahatena iray antsika na dia maro azy. Ny fahadisoana indraindray dia ny hoe ny ampahany amiko ihany ny avelako hiasan'ny fanahy masina, fa misy ampahany tsy avelako hiasan'ny fanahy masina. Fahadisoana indraindray dia ny hoe ato amin'ity olo ity fanahy hafa mihitsy, fotra mahery vaika be izy ato kosa hafa mihitsy. Ny malefadefaka sy ny mahery vaika fanahy iray ihany saingy ampifamenon'Andriamanitra izany toetra maha-olona izany. Fa tsy hoe ato izany dia fanahy masina hafa mihitsy, ato tena mirehitra fa maizy azy iny, ato malefaka maizy azy iny, fa mifameno ireo mba havitana ny asan'Andriamanitra. Ny fanahy masina no tsy ambaratelo ny fanompony ny fiangonana ary zarazaraina ao amin'ny sambatan'olona izany, anehoana fiombonana, fa miasa amin'ny sambatan'olona koa fa tsy ampahany isambatan'olona ihany hoe anylohako ihany ny asan'ny fanahy masina, ny tanako ihany. Tsia ny manontolo iasan'ny fanahy masina. Ny fomody milaza ny momba antsika rehetra, ny fiainantsika manontolo koa. Fa eo amin'ny fiainantsika andavanandro dia tadidio koa ry havana fa ny fanahy masina dia miasa
amin'ny tontolonao, tsy hoe amin'ny fanompoana tia mpiangonana ihany, fa ny fanahy masina dia miasa miaraka aminao any amin'ny toeram-piasanao. Ny fanahy masina dia manolotsainanao any amin'izay sehatra miatrano tompo anao, na mbola mianatra ianao, na ino ny ataonao, karakara tokantrano, ninninona dia tadidio. Fa io fanahy masina io no tsy ambaratelo ny fahavitan'ny asa rehetra. Ny faharoa, rehefa mamaky ny 5:20 isika, dia ahitana hoe io fanahy masina io ilay tao a Mosesy dia nozaraina tamin'ny 7 mampantsay indrindra ny Korintianina 1:2-20 zarazaraina ho samihafa ny fanomezam-pahasoavana, ny fanahy dia iray ihany. Zarazaraina ho samihafa ny fanompoana, ny tompo iray ihany. Iza zany no manao ny asa? Sasa ianao. Ny tompo no miasa ao anatintsika ary vita ny asa. Fanahy iray no miasa ao anatintsika. Izay koa no tokony tsaroan'ny fiangonana. Raha niditra an-tsehatra Jehovah ka naka ny fanahy tao Mosesy, nametraka azy tao amin'ny 7 dia tadidio fa izy mihitsy zany no manomboka ny asa ao amintsika, fa tsy isika no mitarika azy. Izy no hanomboka asa vaovao eo amin'ny fiainanao amin'ity an'ity, efa teto foana ianao, fa hafa ianao omaly, hanomboka asa vaovao ao aminao indray ny tompo amin'ity an'ity. Dia izay ilay fiavaozana isan'andro, fanomezam-pahasoavana miavao isan'andro, na dia tsy miova aza ny fanahy masina. Fanahy iray no miasa, ianao kosa havaozin'ny tompo amin'ny alalan'ny fanahy. Ny fanomezam-pahasoavana ao aminao dia ampiasaina anaovany ainga vaovao, asa vaovao hatrany eto amin'ity izao tontolo izao ity. Ny farany, ny fanahy masina dia miasa ho fanavaozana ny fanompoana. Rehefa mamaky sika ny amin'ny fisian'ny Eldada sy Medada, ilay olona nitatitra tany amin'ny Mosesy, nanao hoe misy roalahy maminany ny ivelan'ny toby, dia milaza fa io fanahy masina io dia tsy voafefy. Io fanahy masina io dia tsy azontsika andianana amin'izay fahazarana sy ny fombafomba fanaontsika na izay fahitantsika isan'andro, fa ny fanahy masina dia afaka manitatra ny asany amin'izay tiany iasana. Manavao ny fomba fiasan'ny fiangonana, manavao ny fijery ny fiangonana, ny fanahy masina. Tokana nitorian'ny fiangonana, na iny natao, na mizara kanjo izy, na mizara vary izy, na mitsabo izy, na manolotra sakafo tsara dia tsara tsy amin'ny akany izy, na manao tafika masina mivantana izy, na mitarika ny olona hifady fisotro mamamo izy, na mitodika amin'ny sosialy kokoa izy. Tokana nitoriana dia Andriamanitra zanaka ary fanahy masina. Tokana nydresana dia Jesosy Kristy maty sy nitsangana tamin'ny maty. Fa izao tsy fomba fiasa mitovy na lala-masaka ny fomba fiasan'ny fanahy masina. Tsy nahazatra, tsy teo an-toby, fa maminany. Raha nytoyany moa dia ho Mosesy hoe mialina anganareo. Raha Jesosy koa ny teny hoe misy maminany, hoy tompo hoe izay tsy momba dia manahaka. Avelao izy ianao. Izay ilay hoe tsy voafefy eo amin'izay mety fahazarana, fandaminana, efa mipetraka ny asan'ny fanahy masina, fa rehefa te hahatratra ny tazany Andriamanitra dia mampiasa ny fanahy masina amin'izay olona tsy eritreretinao akory. Izany tsy fampitsaratsaratsika foana ry havana, fa hifampitsarantsika amin'ny marina. Araka ny Isaia 1:10 mofinaina tamin'ny sabotsy lasa teo. Mba tsy tsaratsara, misy maminany Eldada, misy Eldada sy Medada ry avelao izy hoany. Ny asan'ny apôstôly raha nisy ny fanenjehana ny kristianina ka hoe ho fofoana ny kristianina, dia hoy ny teo amin'ny fiarahamonina hoe avelao izy fa raha avy amin'Andriamanitra izao dia tsy ho rava, raha tsy avy amin'Andriamanitra dia rava ho azy eny. Ary izay ilay asan'ny fanahy masina. Miasa ny fanahy masina tsy amin'izay fandaminana na lasitra efa mahazatra antsika,
fa miasa ankalalana ny fanahy masina amin'izay tia ny asana ahatrarana ny tanjona. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, raha eo amin'ny fiainantsika andavanandro, zatra ianao hiditra eo amin'ny biraonao, eo amin'ny toeram-piasanao, amin'izay toerana iasanao na mijoro na mipetraka, io izy io fa tadidio rehefa miasa ny fanahy masina, misy zavatra vaovao hatrany. Ny toeram-piasanao mety tsy miova, fa raha miasa ny fanahy masina, misy zavatra vaovao hatrany ary agaganao ny hoe haina avoaka ny tiasy ity indray tamin'izao anio izao. Misy zavatra agaganao, na tsy miova aza ny dabri petrahanao, na tsy miova ary ny adresy ivoanao sy idiranao ny tokantranonao, ary tokony tsy iova raha tsy hoe ny findratrano faina, dia misy zavatra vaovao foana tsy arak'ilay mahazatra rehefa miasa ny fanahy masina. Zany dia tokony ifalitsika ry havana fa io fanahy masina miasa io dia manavao ny fijerintsika, manavao ny fomba fisainantsika, manavao ny fanaontsika. Raha tena ekentsika hiasa ny fanahy masina dia miavao azy ny fomba fiasa, ny fomba fiaina, ny fitondran-teny, ary mandroso ho azy amin'ny fahatsarana koa ny fiainantsika, na ny anao manokana, na ny any ankonanao, na ny any ny fiarahamonina. Zay ampatsivon'izao soratra masin'izao antsika ry havana dia ny hoe ny miantoka ny fahavitan'ny asa dia ny fanahy masina. Iray ihany ny fanahy masina miasa, fa zarazaraina amin'ny tsirairay zany, ary miasa manontolo amin'ny tsirairay mba hatanteraka ny asan'Andriamanitra tokana. Tsy miova ny feon'ny fiangonana, tsy miova ny tanjon'ny fanahy masina, dia ny ahafahantsika manambara n'Andriamanitra ny zanaka ny fanahy masina, miseho amin'ny fomba fiasa samihafa, te hanambara fitiavana, te hamonjy Jesosy Kristy no feon'ny fiangonana. Fa izao miasa ny fanahy masina tsy voafefin'izay mahazatra ny fandaminana, fa afaka miasa ny fanahy masina rehefa te hahatratra ny tanjon'Andriamanitra. Engany ry havana, avelantsika hiasa ny fanahy masina amin'ny manontolonao, amin'ny manontolon'ny fiangonana, tsisy ankanavaka. Anaikisika fa zarazaraina samihafa ny fanomezam-pahasoavana dia hampandroso sy hanavao ny fiangonana isan'andro zany, arak'izay tanjona tian'Andriamanitra atongavana. Ho an'ny tompony voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Tompo lehibe ny fitiavanao ary mbola tsaronay fa tian'olotra ny fanahy masina ianao mba hiasa ao amin'ny fiangonana manontolo, amin'izay mahizy azy ny fiangonana, amin'ny mahizy azy ny tsirairay. Koa tsy ny ampahampany amin'ny fiainanay no atolotra ianana ny fanahy masina fahefana ankehitriny, fa ny momba nay rehetra. Ny fanahy masina koa dia zarazarainao amin'ireo karazan'olona samihafa, samy manana ny mahizy azy. Ianao no manomboka ny asa ao anatinay amin'ny alalan'ny fanahy masina. Asa iray tanjona tokana no kendrena amin'ny alalan'ny fanahy masina. Aok'izay ifanometanana, ho fampandrosoana ny fiangonana, ho fampandrosoana ny ankonanay tsiraray avy, ho fampandrosoana ny fiarahamonina sy ny firenena misy anay. Ary misaotra fa ny fanahy masina dia mampitatra ny fomba fiasa araka ny sitraponao, fa tsy araka ny fisainan'olombelona. Enganery tompo, ho maro ny hilatsahan'ny fanahy masina amin'izao fotoana manodidina ny Pentekosta izao, mba hiazakazaka ny fanatrarana ny tanjonao, dia ny atonga ny olona rehetra andray ny famonjena. Mivavaka aminao izahay, ny amin'ny tontolo andronay, ny tontolo ny herinandro izay atombokay. Tompo, amin'izany dia ianao mihitsy no hiditra an-tsehatra tahaka ny nidiranao an-tsehatra tamin'ny andron'ny Mosesy sy ny fitopolo. Ametraka indray ny fanahy masina, hiara-manomboka ny herinandro aminay, hiara-manomboka ny asanay, hiara-manomboka ny fandaharam-potoananay. Vavaka aminao ho an'ny fiainanay ara-pahasalamana, ary tsy ny anay ihany, fa ho andreo manodidina anay, vady aman-janaka, ray tapo sy ray aman-dreny. Mivavaka aminao ho an'ireo mpiarabelona aminay tramanjo, mety mbola tafian'ny alahelo, ny fanembonana izay efa lasa nodimandry, ka mitady raviravin-tanana amoy foko.
Tompo amin'izany no amangio azy renindray amin'ny fanainao masina hiasa hitondra fanantenana sy fampiononana fahatanterahany fahirizana. Entsina iambavaka ry Tompo ny manodidina ny olana izay mitranga aminay zanak'olombelona. Dia ianao no mbola hanome anay faherezana eo ampiatrehan'ireny olana samy hafa ireny ary hanome anay toky sy fanantenana fa manana ny hevitra heverana anay ianao. Tononay manokana amin'ireny ry Tompo ny olana rahankonana eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka, eo amin'ny mpivady isan-tokantrano avy, eo amin'ny fianakaviana. Tononay amin'ireo ny olana ara-pitsarana ho an'ireo voafontsy miandry fitsarana na koa efa manefa sazy, ho an'ireo mpisehatra eo amin'ny fitsarana mba ho fanajana ny rariny sy ny hitsiny eo aminao Andriamanitra. Omeo ny fanahy masina hiasa manan-kery andresy izay rehetra tsy araka ny sitraponao, mampahory sy mampiveritraina izay hiaran'ny fitsarana sy ny manodidina izany. Entsina iambavaka ry Tompo ireo mety miady saina noho ny lafiny arak'asa fahasarotany andraikitra tahaka ny an'i Mosesy. Omeo ny fanahy masina n'olon-tsaina sy fahendrena azy. Ireo manana olana arak'asa amin'ny fifandraisana amin'ny mpiara-miasa, amin'ny fifandraisana amin'ny mpitondra sy ny lehibe. Omeo ny fanahy masina mba hiteraka fiombonana indray ary fifankazahoana. Tompo apetraka eo am-pelatananao ireo mpianatra rehetra n'aiza n'aiza nizanizy izy ireny. Fanahy masina no omenao an'olon-tsaina hanome fahendrena sy fahazavan-tsaina. Dia omeo ireo mitady asa koa ny fanantenana mba tsy ho kivina ho reraka izy ireny ary ho an'ny fiangonana Tompo. Tao tsaroany izao fiangonana izao ny asa rehetra izay efa nifanentanana ho amin'ny asa sosialy samihafa, ho amin'ny fitoriana ny filazantsara, fandraisana anjara mivantana, na fanohanana amin'ny lafiny ara-bola, ho an'ny fivavahana ho an'ireny asa samihafa ireny. Eny Tompo, ny vavaky ny fiangonana ny hovalinao araka ny herim-pahasoavanao. Atambatray ny vavakay amin'ny ampianarin' Jesosy manao hoe: Rainay izay ny an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Meo anay an'io ny anina sahaza ao anay, ary mamelany erokay tahaka ny namelanay izay meroka taminay. Aza mitondra anay mifakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raiso tanteraka aminareo ary nitsodrany tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Ianareo no vavolomberoko Jehovah ary izao no Andriamanitra. Eny hatramin'izany andro izany izao no izy, ary tsy misy maharombaka amin'ny tanako. Miasa aho ka iza moa no mahasakana izany. Mandihana amin'ny fifalian'ny Tompontsika. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany eny ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy